Manoloana ny fahavoazana samihafa eto amin'ny firenena kereny any Atsimonosy ary ny fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany eto andrenivohitra dia nandroso sosikevitra ny CFAFI anisan'ny hevitra naroson'izy ireo ny tokony hanavaozana ny politika pirenena momba ny tanàna lehibe. Volana vitsivitsy sisa melohan'ny fifidianana eny anivon'ny commune ary noho ny voka-dratsy maro nateraky ny orankija teto Antananarivo renivohitra everiny CFAFI fa tokony havaozana daholo ny politika pirenena momba ny tanàn-dehibe. Tokony manana tetikasa eto mampandroso ny tanàna ihany koa ny kandida ho ben'ny tanàna raha ny fanambarana navoakan'ny CFAFI ny 7 martsa lasa teo. Tokony takiana amin'ireo izay milatsaka ho fidiana be ny tanàna, indrindra ny amin'ny tanàna lehibe, ny ampahafantarana izay tetikasa momba ny tanàna ampiarany rahalany izay. Raha tsy vitan'izany satria tsy ampy ny fiveveran'ny firenena sy ny fiveveran'ny etika ary ny herim-pony ara-politika dia tokony hisy ny lalàna petraka manery azy hanao izany. Ny fanotofana tany sy fanorenana tsy ara-dalàna no anisan'ny fototra voalohany tarika ny loza samihafa teto amin'ny tanàna Antananarivo. Nabaribarin'ny CFAFI tao anatin'ny fanambarany fa tompona andraikitra voalohany ben'ny tanàna sy ny PDS ny fandimbo ny tondra Antananarivo. Eo ihany koa ny manam-pahefana samihafa ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra izay manome akamrana ny alalana ahafahana manorina, ny mpiasan'ny apipa izay nanaiky ny anotofana ny faritra rovana, ny mpiasan'ny fananantany izay nanao risoriso tamin'ny tamim-panjakana, ny orinasa izay nanao fanotofana tsokosoko. Ho an'ny CFAFI dia tokony misy lesona tsy maintsy tsoahana manoloana izao fahavoazana tsiroamatany misy amin'izao fotoana izao. Fahavoazana izay nambarany fa vokatry ny tsy fitandremana be sy maro ary mahantra fahadiran'ovana ny mizaka no tena mavesatra.